Ie faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy am'izao maraina ny atalata zao. Ny vaovao anisany nalaza be omaly ariva moa zany omaly alina de voasambotra Rina Rakotomanga, voasambotra tany Tamatavy tany Atetezambaro i Rina Rakotomanga. Andro vitsivitsy lasa raha natsikaritra nareo de niteny hoe tsy lasa zany Rina fa mbola eto fa resaka diversion le izy. Nisy olona niantso anata aorianan'izay de nilaza fa hoe efa lasa izy zao de mivaliko am'le olona hoe ianao ve de manaiky ampiasainy amin'ny zavatra ohatran'izany fa za zao mba anisany manao recoupement sy olona mba manao investigation ihany de mahafantatra fa mbola hita toerany Rina Rakotomanga. Io izy io tratra de voasambotra. Nya zany te andefa afatra ho anareo fomba sy mpiaradia amin'ny fitondrana teo aloha ny tenako. Tena hoe ampitiavana be tsy aleo hoe mba mipiripirina aloha. Teninareo manko ny hoe zay ve le fanovana tianao tao falifaty sy ny sisa fa aza-donona fa nisy olana ampijalianareo ny teto hoe tena nijaly tsisy faneho-kevitra zany teto fa zay tratranareo tonga de nampinaninareo sasany ara maty raha merina fotsiny nanaovanareo aniny idonia tany Nosy be jareo nanaovanareo amin'ny malama iny ny afarany ny tiako tenenina tena raha ohatra ka mbola milamindamina le fitondrana fa tsy manenjana de mba tandremy any fa tsy haiko hoe ampitiavana ozy izy fa mafy ny ainan'ny malagasy indrindra fa nympaneho hevitra teto Madagasikara tena mafy hatramin'le manao ohatran'izao de nidirana ny fonja. Jareo fa mbola be deabe ny gadra politika mbola tavelany amintsika miteny zao mbola tsy tafavoaka ny angatahana sy antsona ny fitondrana mijoro mamoaka azy reny akoatra ny hoe ny olona namoronana dossier sy ny sisa zay mbola mihinana any amponja any amintsika miteny zao. Ny any zany ny afatra anareo pomba ny fitondrana teo aloha mpiaradia ny fitondrana teo aloha teninareo ny amin'ny hoe avelao aza sorosorona ny resaka PDS aza sorosorona le maire aoka fanenjehana maire sy ny sisa. Ny azy zany te tsotra fotsiny hoe raha mangataka ny vahoaka na atao hoe ny olona zay nanao tolona teo hoe esory ny pomba ny fitondrana teo aloha sy ny firongony misy am'ireny olo reny tena Yarangam mampandefa ny eritreritry de hoe le volan'ny raminaina vazaha tamiko napsa de zao le hoe miteny le tali généralny CNGD hoe ka nalaina taminarena tamiko nalainy commune tamiko indray le vola le abatsena de natao inona zany ny ramanany le vola nanaovana iny ohatra mampieritreritra de abatsena ve no amerenana ny 11 milliards d'ariary tena ohatra mampieritreritra za hoe tena gaboraraka tanteraka tokony anaovana audit faran'izay enjany io fa tsy mampanderitreritra zany 11 milliards d'ariary ve de vola abatsena no amerenana vola nindraminao de nindramina natao inona zay zany mampiarana ny eritreritry nindramina natao inona zany le vola anaovana iny zay tena mahatonga saina de manaraka zay aloha mbola tsy maty-kololo mihitsy momba amin'ny préfet inona ny tsy abrogenany io io ragnatiny namono zazaray volana sy tapany resaka réquisition meny préfet ino nafata zazaray volana sy tapany inona ny tsy abrogenany io fa mbola eo ohatra marikoriko na mijery azy ary mbola miteny tena mifona am'le fomba fiteny fa tena io namono olo io ary io nameny rehetrarehetra mafana sy mangatsina tonga ny zavatra mifaty olona sy narata olona sy any rehetrarehetra zay iny rangahy efa zay mbola misevana ihany zay fa de raha so de maniry ny fitondram-panjakana mba hiabrogena an'io tsisy ilana an'io préfet manderaka be io na mieritreritra azy ohatra zalahy maty préfet eny misy koa nge mena ambony mena fa afatsika moa zany raisina am'le hoe le teny te fa na de tiana lala zay indrindra no antony ana de tiana nainandresitoaina amin'izao fotoana izao de fa nisy ny fisavarana atao teny amin'ny trano fonenany de efa nalaina ambava ny vatede fomandry ny tsy piasa ray tao an-trano de izy moa zany le nantanisika teo hoe izy le tsy tratra tao an-trano ve somary nanekelina akany ambanivohitra sa
sa ahoana sa efa lasa lohan'ny taratasy famerana ny fivoahana satria ve izy nanao sy ny famindrana fahefany iny de tonga de lasa fa jereny le izy hoa zao raha tsy anontaniana mihitsy le tompon'andraikitra voalohany tamin'le raharaha de sarotra be ny fampitsaratsara eto zany hoe ahoana sy ahoana marina ny raha namana teo abatsena ve ny amerena 7 milliard ariary le ambiny 7 milliard ariary ohatra sarotsarotra ihany zany nefa efa mahoraka be koa amin'ny commune am'izao fa tsisy volo tsy misy volo zany eo sarotsarotra allo eny tompo miaraba tompo miarabe miaraba nareo amin'ny tompo teo de miaraba ny malagasy rehetra voalohany moa de ty resaka gouvernement marina ny teny le teo le iray maneny teo aloha hoe tsy tokony andry an'izany hoe iray volana na roa volana vao tsara iny fa mila tenena fitaitairina zany satria teo aloha moa zany tamin'ny androny andradela de hoe zato andro tsy mihinana vita nefa tia mba ohatrany hoe mba misy efa fantatra daoly le pe localisé hoe inona le olana de tokony taitairina foana zany leo fa tsisy tavela fotsiny angatsitsika hoe anona fa iny miasa moa izy efa miasa fa tsy maintsy zay zany hoe tsy maintsy taitairina faharoa manarak'izay de resaka timoron-dava izy tsy mpitondra tokony tsy mandromandry manandraraha momba ny moron-dava ao satria zay nare zany fa tsy hoe mbola teo avaoka resaka fa de efa hoe ahoa daholo reto kototandisy rehetrarehetra tamy le mpitondra zay mbola zata zany fa mbola ao koa hoe colonel fanefa ka miantsonareo mpitondra nde mato colonel iasa nafa efa arinareo any zavatra misy ao zany fa tokony mba tsy varindrina ny raha vato manga sy anareo fa efa zavatra maro ty zata konokononao ka miandry anareo zany mba hijery an'izay zavatra malaky ary fahatery manarak'izay de resaka le gendarmerie sy ny fitaovam-piadiana tokony akizeseny nareo mpitondra ny arma zay nalain'ny gendarme tamin'ny androny général Vanomana satria de mbola ao amin'io gendarmerie daholo ny fitaovam-piadiana zay nalaina tanaridina zay fotoana zay ka tokony mba averina amin'ny miaramila zany le fitaovana de farany momba an'izay raha vatomanga zay ihany ho avy any Almory Maurice any Emmanuel Macron amopan'ny ranga io zay zany no lalakariany io ka mba atao hoe na de atao hoe tsy marina ny teny zay vaovao zay fa de mba mampitonga fiainantsika ihany taitairitsika zany mpitondra sorabetsaka tompoko misotranao maro lafo tokoa ny vaovao mifamoivoy eto sy eroa zany anankiroa ny raisiko teo le hoe moron-dava efa ela no misy ny zavatra hafahafa tany hoe amory olo zay sy ny sisa apetraonareo ny gendarmerie de efa nisy valiteny mazava moa tamin'iny tsisy an'izany gendarmerie foanan'izany mihitsy tsisy eritreritra n'izany mazava ny amin'iny allo eny tompo Allo? Eo ary. Ya palmirabany topo radio abate tsimbrany any. Salama tsimbrany. Ny momba le raha-pirenena. Momba le perquisition vola 10 milliards. Io tokony amin'ny zavatra tokony raisin'ny fitondrana am'izao sy leo aloha contre le olona le manana poursuite judiciaire de reo mihitsy aloha contre ny zareo zay no mahatonga ny vola paritaka be bebe io mora hita manko suivian'ny vola eo taiza vola io no miainga fa tena ny fanakorontanana manao am'izay herin'ny ray manontolo mihitsy eny le fitondrana teo aloha amin'ny alalan'ny fampiasana an'ireo olona mpanamboly reo miala am'ireo de ny volan'reto teratany vahiny reto karany reto reo koa ny tena isan'ny financier be bebe amin'ny fanakorontanana resaka fanakorontanana io de tokony hoe tiako hoe ahoana no fomba ho ataon'ny fanjakana zany mba tsy partage voly fa reo ny tena mampiasa ny voly io be bebe mihitsy ary iteraka zavatra be bebe misy foy de tension hafahafa ny orino raha ohatra ka mbola mitohy ny fipartage voly io na volan'ny banque centrale io ary tsy fantatsika tsony hoe ahoana moa zany zao ny ambombolo amin'ny banque centrale satria tany tao daholo naka zareo talohan'ny tsoahany tany ivelany de eo no izy na io resaka banque io ary mba fantatra am'izay la izy fa mino fa fitondrana manao an'io de tsy matoritory am'izay zareo
fa tena grave io tena matorikototra indry izy raha tena io fanakorotana sy famonoana resaka basy volo io izy no lanina 10 milliards mipetraka ohatrano zany vola anaovana zavatsapa le de zay mba tiako tenena amin'io momba farany momba le resaka GNZ sy ny karazana mba asio fray any le izy le GNZ aloha tena grave be le zavatra lasa resa-jaza le izy lasa resa-jaza ny ataonareo farany fa io ne sisy kaposaky andreo anampy anareo trony raha andehanao faneo koa sy anareo sy tsotra indrindra ny taraina an'ireo GNZ reo moa zany de ohatrany hoe misy ohatrany natao akila-bao sy ny sisa zay raha le firesaky ry zareo mienoana fa efa tsisy tsy vitan'ny fampiresahana ny tsisy tsy vitan'ny fampiresahana fa rehefa misy ho any fiovana tahaka izao de indray fanimpanina zany indray mety tsy arakaraky le noeritreretinao zay le sarotra no manome fahafapo miaraka ny rehetra amin'ny fotoana iray zay zany de mila efa fantatra fa misy an'izay io ny tsy azo adonona kosa nefa de hoe firaisan-kina sy samy fitondrana ny anjara-biriky nahavitanany tolona ny dikan'izay zany tsy misy olona azo hoe tsonitsoniavinao na hoe ambanina fa fifanampiana no nahavitanan'iny zavatra ray iny de itsika tena mino ngezabe fa fantatr'ireo mpitondra fanjakany ireo zany hoe noho ny fifanampian'ny vahoaka sy ireo le syndicat ny tanora ny mpianatra ny olon-tsotra ny mpivarotra ny mpitsabo no nahatonga azy ireo nomena fahefana mba anatsara ny fiainana eto amin'ity Madagasikara antsika ity. Allo entompo miaraba tompoko miaraba nareo tompoko radio de miaraba ampiana hoe taro fa neokefitra marina mitsy lay voalazanao ny akamaroany tsika vahoaka eritreritra ny ohatrany hoe miracle du jour au lendemain mialatsiny am'le teny baiko ny zavatra misy anefa ny tsy de zay loatra azo le izy azo le filana ao anatin'ny tsirairay zany ohatrany hoe te andikana be zany isika kanefa kosa iarahantsika malala fa lavaka be ny zavatra napetraka roa teo ary mbola mino fa mety mbola misy mandavaka ihany reo zavatra tsy kely lalana reo itsika eto moka ny vola be mamiliara reny avaizy reny aiza ny source araka ny teny le ray aman-dreny teo namana teo hoe tokony ho hita amin'ny source an'ireny zavatra reny ny ao amin'ny banque centrale tokony afaka manome hevitra amin'izao situation zao hoe ireto sy reto avy ny olona tato amin'ity banque ty tsy olana zany afaka maneho hevitra izy efa fanovana zao ny tadiavina mikasika ny resaka ny olana nandia tsy an-drano hita hoe tena misy fizahana be atao rifindram-panjakany ka ny angatahana amintsika 20 taona teo aritra ihany de alolo iasy izy de hitatsika eo ndray ny fiovany toatra to eny ary tsisy anampiana tsisy analana ny resaka ao fa jerentsika foana koa ny isatsehatra fifamoivoizana zao hoan'ny nisy namana moa teo aventosy zany eny apasika sy anosy zato zany nge isa maraina ka tena oritery fitohanana be ay misy zavatra mila jerena le izy tsy voatery hoe hitarina ny lalana de arodana ny trano fa misy fifandaminana tsy maintsy ataotsika misy fandaminana tsy maintsy ataotsika tsy ny eny ihany zany hoe tanjom-bato andoharano fotsy andrano mena ambobao ho an'zay makeny anala maitsy ambaty be mahalala tsara ny dozany zany hoe fitohanana zany misy zavatra mila jerena amin'izy io fa ny zavatra nge azo rehefa alamina de milamime fa rehefa hoe akorotana de lasa mikorotana izy de izy koa nefany tsy maintsy miala am'le fomba fanao mahazatra tsika de iny indraindray sarotra amintsika zanak'olombelona zay efa amin'ny enina sasany miainga ao an-trano de zay ihany any am-piangonana eto ny toerana menakavy de eo ihany be de be efa anao taratasy atsoko fotsiny ajo zay omera de efa mba mampanatitra vola any
misy zavatra tahak'izay misy eto amin'ny tanàna marary atsika tsy mandeha zany fa miantso ny dokotera de manoratra ordonnance avy hatrany izy de atsona fotsiny le pharmacie misy zavatra nifampitezantsika teto de misy zavatra tokony ahitsitsika de misy zavatra mila ajanontsika misy de misy zavatra mila hovaitsika raha ohatra hoe le mivoatra sy miova zany ny tena tanjona. Allo eny tompoko yo mety fandraisana mazava tsara ay verina kely ary aloha zany momba le le lazaiko teo momba le fiara lafo vidy le pora teo aloha reto raha zao aloha amin'ny toerana reto fantatrana avao reto misy olo reo rehetrarehetra anao vakokatina hoandry katita kely any amin'ny EPP aloha fa ampitamana anjalany ampianarana de efa mamahasa lavitra reto anaovana kasina hoandry zava-botsiteny amin'ny EPP de boky tsara-pastaovakely zala fa vidividy teny fa teny ana teny apety foany amin'ny efa zany mpamantarina tetatetatsiatra tsara ty hoe tena hoe any fa na tairaka ny davita kely zay atsona hoe ary totsy tena ela sony tapitra moa sady davita kely toko aloha elaela tsy niantso fa mety hoe tsy eto Madagasikara angamba izy na hoe mety tsy eto mety tsy eto amin'ny toerana koa izy mety tsy naheny onjapeo izy mety hoe lasa ny ambany vohatra koa azo eritreretina daholo zany fa davita kely za kosa aloha zany manao antso ohatran'ilay resaky tahina Razafinjely aloha amin'ny gazety Tanindrazana androany aloha tsika tsy de manao an'le fitsaram-bahoaka amin'ny Facebook sy amin'ny aloha mariny nandray misy hoe tezitra sosotra fa nytendrim-po tsy mba namany de ny fokonge rano mafany fa eny misy fotoana zay le izy tezera fa aza manota fa ndraindray tena mifanometeny marary be tsika le fahalalana amin'ny teny koa mila ainy mampiasa satria tsika teo teritery de zao ny sokatra de lasa sokatra loatra indray voaka mivala de soavaly tapako fe fa aleo tena mifanaja foana nanao antso tsika teto de nisy mpiaino ny teny an'izay mihitsy andao hianatra hifanaja na tsy mitovy hevitra zao za tena hoe fotsy sy mainty mihitsy de tena mifanaja amin'ny resaka hevitra le tiako resahana fa sarotra ny manala ny ratrapo sady zay rehetery sarotra be manafaka manasitrana an'io. Allo ahoana izy miarava tompoko le miresaka miaranga le vola 11 milliards knapy any tena otra mahaboty fo ihany rendray mampikeriza le orinasa ngeandro le orinasa fantaoma fotsiny nefa le vola nalana de natao zany le vola ary vola iny tsy nana vazaha rery no tokony iray fa lalatiana raha volo manana koa raha tisa fa namboka fanazavana satria izy notrany hoe raha hitapakana le orinasa eo fa lalatiana mako mody manginikina fa izy koa anisan'ilay complicité amin'ny zavatra io sora toko ny CMGD aloha tena misy mpiasa ao misy olona miasa aloha fa miverina raha vao miresaka anitsika de miverina amin'le fa resakitsika tany amin'ny ny famitena mbavao sy ny karazany alao andeha le fanadihadiana de ny antenaina fotsiny ngambany mila mahalala tsara an'io ny mponina Antananarivo reny vohatra sy ny mpandolatra kemoka rehetra ao amin'ny knapy satria zay rehetery zay ngeny andrasan'ny olona normal be izy satria 2.10 milliards ariary zany inge tena entsany zany mahavita vitany zany de hoe natao inona marina le izy. Allo eny piaona kely vatsetsy mangano tsy io resaka SMGD io lava be io na le vola ny fidanany be ny tanàna ny teo aloha tany izy parka ary mbola tsy nalohany
any misy miainga amin'io averena amin'ny commune pahasan'ny commune ao ataon'io mivirako amin'io satria mba misy solution tonga dia mba mety mila fa tsy mila vola zany ty ho am'le resaka embouteillage samy koa zao tika am'le mety zany namana dia zao le izy ny polisy tsy misava papie intsony fa manaraka mihitsy fanarahan-dalàna dia misy ao misy direction générale de sécurité routière gendarme mitondra motara be re mpanakana lalany reny tsy mifidy na any ambanivohitra na ty andrenivohitra fa rehefa momba ny sécurité routière dia ataony zay lalam-bahoaka zany miasan'ireny atsangano reny misava ny papie io sy mijeriny tsara dalàna ny bus rehetrarehetra fa mino fa miaina amin'ny atsasany bus io raha ohatra ka izay ny facteur na grevy to amin'ity tananarivo ity dia ny bus manao an'izay tiany atao ny bus mijanona amin'izay tiany hijanonana sady misy bus efa manetroka an'izao dia voaloha efa angitory raisikapany ny varavarany efa karetsaka manidy azy misy zany dia zay misy le izy dia alao mihitsy manao contrôle inopiné manao contre avoaka eo reo gendarme amidiny mahafinaritra reo fa tena miafy reo vandy reo ny sécurité routière ary reo no tena tahorona ny taxi be indrindra dia avoaka eo reny manasazy na zay fomba anaovana azy na hoe mampianatra aloha 3 mois dia mampiasa sazy amin'izay raha izay ny fa tsisy an'izany hoe mandeha gona zany reo dia momba n'le hoe tsy tsy azo misava fa misy problème masady manko le izy amin'izao tsy mahazo misava ny gendarme any amin'ny lalana dia minomenona ny chauffeur-na taxi brosy no mampangana reo misava nefa ny bagaziny zareo mihoatra ny 80 centimètre re ambony tapy ery ahoana ny fanakana ny gendarme sy ny polisy anao satria mihoatra ny bagazinao zay misy sy fantasy fandikan-dalàna zay ka ny fandikan-dalàna sy ny sipisavana aloha iny mba tokony azavaina tsara mihitsy fa misy disfefitra misy malinterprétation tsy dia expression manao an'izay dia raha lava dia misaotranareo misaotaverana le resaky ny tao amin'ny polisy pirenena miezaky ny manakaiky vahoaka dia hoe tsy misava afa-tsy rehefa misy fandikan-dalàna inona le fandikan-dalàna misongona avy aty akavanana ianao misongona atao anaty fiolanana ianao santionany misongona ao anaty tetezana ianao mitondra entana efa mihoatry ny fetra ianao tsy misy jiro ny fiaranao nefa mandeha amin'ny alina santionan'ireo santionany fotsin'ireo mandeha mafy nefa mandeha mafy be anao efa misy famerana afanganam-pandeha misy limitation ana vitesy dia anao nefa manjany ny atao hoe fandikan-dalàna fa lisy tsy hoe tsy misava tsony tsy izay fa karazany fotsin'ireo fa zay olona manana permis mitondra fiara dia mahalalany atao hoe fandikan-dalàna amin'ny fampiasana ny lalam-bahoaka sy ny lalam-be io dia misy tokoa aloha le karetsaka tsy tenenana hoe kapoka raha misy an'izay fa vy mandehandeha mihitsy eny tompoko allo maheno fahasalamana manahoana ramse so nareo vao mazava andray mpampianatra nay taloha io nareo tena naletika misy azany fa nisy fandetea navitaly mizala le fantatra hoe amo le ministre bedemoda soatra ndray le sekoliany nareo taloha navitaonandro mpiara-mianatra mihitsy zay ka ianao le ministre avy fotoana hoe mitony le ry dia mba naka-hevitra tamin'ny mpanao gazety sy le mpiserasera rehetra atisany ngambonareo ka teny ilainy efa voarayany teny ilainy satria mahatonga miodina iala tahako zao ty globe Madagasikara ty fa tsy naharitra loatra tamin'ny raiky amin'ny 20 sy ny sisa nandeha amam-bolana dia no niasan'ny mpanao gazety mpiserasera tamin'ny ankapobeny dia vetivety be lety le izy ka zay mba hampahirezanareo hoe tsy izy le izy fa tsy misy ohatran'ny hoe fankafihevitry ny maso sady le olona madio fosy tara sitrapo amin'ity le tena fampandrosoana mariny ty fa raha ary zalaly hoe vaza teto tanana io fa tatara ty isy le voatana le moisy la mpiakolifa tahako ary mihetsiketsika be daholo igny areo zay le hoe mailomailo any le mpitondra satria nampisoany tena fahaizany manimbarak'izay tiavany ary ry zalareo ary mampiasa ny vola fananana sy ny herisetraresana lalàna tamin'ny fotoanandro ka ity moa hoe fametsahana fototra vaovao dia iny io mba iroso amin'izay keo reto le GNZ
satria ingia isan'ny nandrayzary fa tsy izy zareo ny tompony hoe sarotra be le sarengotra teny hoe zany nananona nipa nandray anjara atao araka ny fitenonareo tao de zay le samitona anjara afrika satria alakilaky vaka mangisogisoka mihitsy nke Madagasikara nalovana le rony azy tamin'izay fotoana zay ka de manome renareo tao de mahazo tofona de mahereza de fitaso zay atao misaotra makasitraka anao iny ihany koa no mamarana ny antso sika tery angamany a miresaka an'le zavatra rehetra teo de misy sika moa eto rehefa miaraka amin'ny Andriamatoa Danisy eo ihany koa tery le amin'le vao maraina